mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Alakamisy fa telo ny volana oktobra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny taratasy izay nosoratana ho an'ny fiangonana tany Korinto. Ny taratasy faharoa an'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy faha enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha sivy ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahadimy andininy faha enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha sivy ambin'ny folo. Vakiny minaran'i Jesosy. Koa tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Enina dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika. Ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao izany. Izany hatrany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy izay nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahantsoiny ary napetrany aminay ny teny fampihavanana. Ray masina manomasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Ity soatra masina izay eto ambanimasontsika ity ry havako, indrindra moa ny andininy fa fito ambin'ny folo tapany faharoa. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Efa lasa ny zavatra taloha. Indro tonga vaovao io. Ry havako, hafa mihitsy ny anehoan'i Paoly ny antsoina hoe fiainana miaraka amin'ny Kristy. Hafa mihitsy ny anehoan'i Paoly ny antsoina hoe fiainana kristianina. Fiainana izay tsy mitovy amin'ilay niainana teo aloha. Raha ohatra ny Paoly eto miteny manana hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy tonga olom-baovao izy. Vaovao amin'inona? Inona ny mahavaovao azy? Raha vaovao izy dia inona ny endrika isehony izay mahavaovao azy zay? Lasa ilay taloha, inona ilay taloha lasa? Toa ka mandroso lavidavitsika ny amin'ny fombolana ampiasain'i Paoly na ny fitandrosan'i Paoly na ny soatra masina teolojian'i Paoly mihitsy dia amin'ny Paoly ny hoe olom-baovao dia ny fijerin'Andriamanitra ilay olona mihitsy aloha ny vaovao. Ilay fijerin'Andriamanitra ilay olona ny vaovao. Izany hoe ilay fijerin'Andriamanitra ny olona raha ohatra ka mbola tsy ao amin'ny Kristy izy, amin'ny soratry Paoly dia izao fahavalo. Izany hoe fahavalon'Andriamanitra izy. Raha ny tena marina tsy hoe fahavalo amin'ny lafiny eritreretintsika azy hoe fofon'Andriamanitra ny tsy izay loatra fa lavitra an'Andriamanitra izy. Tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izy, tsy manana fiainana izy, dia olona izay ataontsika hoe tsy fantatr'Andriamanitra mihitsy koa aza. Satria lavitra niataka an'Andriamanitra, nanary-tena ka tsy tafaraka amin'ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Noho izany dia raha hoe olona tsy ao amin'ny tompo izy, izany hoe raha ohatra ka olona mbola tsy ao amin'ny Kristy izy dia izao mbola olona ao amin'izao tontolo izao izy. Ary rehefa ao amin'izao tontolo izao izy dia izao tontolo izao no mahalala azy. Izany hoe lasa mpanompon'izao tontolo izao izy, mpanompon'ny ota. Paoly dia mampiasa ny matetika izay teo ambany ziogan'ny fahotana, teo ambany vahoan'ny fahotana, lavitra an'Andriamanitra. Fa rehefa ao amin'ny tompo kosa izy, rehefa no le teny mohevitra antsika hoe nandray an'i Jesosy vao mbola ny taonjato faha roapolo loatra iny. Fa amin'ny Paoly hoe rehefa olona ao amin'ny Kristy izy, rehefa olona ao amin'ny tompo izy, dia tonga olom-baovao izy. Izany hoe nijeren'Andriamanitra azy dia izao lasa olona vaovao izy. Lasa tononona hoe zanaka. Jesosy raha moa ny teny amin'iny ianao ke tsy ataoko hoe mpanompo intsony nareo fa ny mpanompo nge tsy mahalala izay ataon'ny tompony, tsy mahalala ny vision-ny tompony, tsy mahalala ny tanjona tian'ny tompony hitondrana azy. Ny mpanompo dia izao mpanantanteraka fotsiny, fa ianareo ataoko hoe sakaiza ianareo. Dikan'izany
mpiara-miasa tsika, mpiray mpiombonato mpiray asa, mpiray fanompona. Ary dia ny tompo eto de manazava an'izany koa amin'ny alalan'ny Paoly manao hoe raha misy nge olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Zany hoe miova ny fijerin'Andriamanitra azy, tonga tian'Andriamanitra izy, tonga zanak'Andriamanitra izy, mitafy an'i Kristy izy, ka lasa raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy de zao lasa zanaka ny fijerin'Andriamanitra azy. Tsy olona hafa, tsy fahavalo, tsy tafasaraka amin'Andriamanitra, fa tonga zanak'Andriamanitra. Olom-baovao, zanak'Andriamanitra no ijeren'Andriamanitra azy. Inona miova voalohany rehefa ao amin'ny Kristy isika? Ny fijerin'Andriamanitra tsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fandraisan'Andriamanitra tsika. Lasa tonga zanak'Andriamanitra, omen'Andriamanitra haja sy voninahitra tandrify am'izany toetrany mahazanaka izany. Paoly moa de milaza an'io, Petera koa milaza an'io, manao olona hitsara anjely nge isika, zany hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, hitsara anjely. Ny fijerin'Andriamanitra tsika voalohany indrindra rehefa ao amin'ny Kristy isika no miova. Miova ny fijerin'Andriamanitra tsika. Fa izao koa ny akon'ny fiovan'ny fijerin'Andriamanitra tsika de zao miova koa ny fijerintsika ny tenatsika. Rehefa ao amin'ny Kristy tsika ka olom-baovao de zao miova koa ny fijerintsika ny tenatsika. Ohatrany hoe rehefa mijery fitaratra ianao, rehefa mijery fitaratra ianao de zao rehefa tamy voalohany mety ny tenanao no hitanao de ny tenanao maloto, ratsy, fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao de lasa miova ny fijerinao ny tenanao, lasa olona vaovao. Miovahoana moa ny fijerinao ny tenanao. Raha ohatra ka mbola ao amin'io tany olona ny fahotana dia tsy hoe areti-panahy ihany. Mahareti-panahy ny fahotana de zao manjary miteraka fanameloan-tena. Ny fahotana de miteraka areti-panahy, miteraka fanameloan-tena, manafoana ny fedanana ao anatin'ny olona, mandrava lay fifandraisana amin'ny fiainana ny fahotana. Lay fahotana de manjary mandrava ny filaminana napetrak'Andriamanitra ao am-pon'ny olona. Zany hoe ny fahotana de manjary, zay mahatonga hoe efitra nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra, efitra nampisaraka ny olona tam'lay tenany tena izy. Dia manjary olona manamelo tena izy, tsy manam-piadanana izy, ary very mari-dalana mihitsy ny amin'izay atao hoe fiainana. Dia rehefa io areti-panahy zay entin'ny fahotana io de manjary areti-tsaina izy io. Zay le tenenina hoe tonga psikosomatika, lasa areti-tsaina de aveo lasa aretim-batana. Amin'ny voalohany zany izy lasa pneuma psisika ohatra, zany hoe lasa areti-tsaina, areti-panahy de manjary lasa aretin'ny saina rehefa avy eo. Satria rehefa tsy milamina ny ara-panahy de very keo ny ekilibra ny saina, mitebiteby lava, mitaitaina ohatry ny sobakakam-bodirina hoy ny filazan'ny Ntaolo Malagasy azy, tsy lasa very le fahatokisa-tena, very lay maha-izy azy ny tena, lasa ndraindray ara mety makahala ny tena mihitsy, manao ny antsoina hoe sentiment de rejet, lasa tsy tianao ny tenanao, lasa tsy miraharaha ny tena, na mety ho simbana mihitsy keo ny tena, na mety ho diso fijery mihitsy momba ny tena raha ohatra ka tsy ao amin'ny tompo. Fa rehefa ao amin'ny tompo de zao lasa miova ny fijerinao ny tenanao, lasa olona manana fifaliana amin'ny fiainanao, lasa manana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Raha misy zany olona ao amin'ny Kristy ka tonga olom-baovao izy de zao niova mihitsy ny fijerin'ny tenany, hajainy ny tenany, lasa tiaviny ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, de manjary hajainy le tenany sy le vatany, satria te-polon'Andriamanitra, satria te-polony fanahy masina, tsy simbany, tsy kolony, hafa ny fijerin'ny tena. Zay maha olom-baovao azy. Miova zany le fifandraisan'ny olona amin'ny tenany rehefa ao amin'ny tompo izy. Fa ny fahatelo de zao koa, raha misy olona ao amin'ny Kristy tonga olom-baovao izy, miova ny fijerin'Andriamanitra azy hotsika teo, tsy Andriamanitra ny niova fa ny fandraisan'Andriamanitra tsika ny niova, satria tonga olom-baovao tsika de tonga zanak'Andriamanitra. Miova koa ny fijerintsika ny tenantsika. Fa izao koa
miova koa ny fijerinao ny hafa. Raha mbola ao amin'ny tompo ianao de zao, raha mbola tsy ao amin'ny tompo anao de zao hafa mihitsy ny fijerinao ny hafa. Ataonao tohatra fiakarana izy. Raha ohatra ka olona tsy ao amin'ny tompo mijery ny hafa de zao tsy mieritreritra ny hafa ho hafa ho raitam-po aminy, ho rahalahiny, na ho anabaviny, na ho rahavaviny. Tsy raharahany zany fa ny tenany no hitany, hitantsika amin'ny tantaran'i Kaina sy Abela. Mpirahalahy raitam-po Kaina sy Abela. Fa hafa ny fijerin'ny Kaina any Abela. Tsy rahalahiny ny jereny azy fa adversairany. Zany hoe olona mpifaninana aminy, ary zany ny dikan'ny fahotana voalohany indrindra. Ny dikan'ny fahotana de zao tsy hoe manova ny fijerintsika an'Andriamanitra ka mahatonga antsika mitsara an'Andriamanitra mihitsy ary tahaka ny nataony raha lehilahy sy raha vehivavy tao amin'ny sahiteny. Izy manao hoe ianao nge Andriamanitra ny responsable an'io. Ianao no nanome ahy ny olona io vadiko. Zany hoe rehefa miova ny fijerintsika an'Andriamanitra raha miainga eo amintsika indray zany. Raha ohatra ka mpanota isika dia miova ny fijerintsika an'Andriamanitra, miova ny fijerintsika ny tenantsika, ary miova ny fijerintsika ny namantsika. Lasa adversaire-tsika ny mpiarabelona amintsika, lasa mpifaninana amintsika. Na izany zany fa matetika andrasantsika teto fa ny dikany antsena hoe satana, devoly dia raha atao indray mijery diabolos raha mijery hoe dia karazan-drazana fanahy, tsy hoe karazana fanahy fa fanahy mihitsy, fanahy mandrava, mampifaninana, mampifandona, mampisaraka arak'izany. Ary dia rehefa ao anatin'ny otany olona de zao ny fijerin'ny namany de zao na olombelona tahaka azy ara tsy ho raisy no rahalahy mihitsy. Tsy mampaninina azy raha mijery azy maty izy sanatria, tsy mampaninina azy raha mijery azy manta izy sanatria, tsy mampaninina azy mijery azy riraka, trotraka, ary ndraindray raha de zao elonany mihitsy. Tonga amin'ny tenin'ny tolo malagasy hoe ory ava manana. Na de havany azy de zao malahelo izy rehefa manana noho izy, na de raitam-po aminy ary de zao malahelo izy rehefa manana noho izy, na de mpiray tanindrazana aminy ary de zao mialina izy rehefa manana noho izy, satria adversaire no jeren'ny namany. Na mpiarabelona aminy zany hoe zany olona mpifaninana aminy no hijereny ny namany. Miova zany rehefa tafiditra ilay fahotana de zao miova ny fijery lay olona, lasa olona hafa lay raitam-pona lay mpianakavin'ny fonana namanao, lasa fahavalo. Fa izao ary rehefa kosa ka ao amin'ny Kristy isika de miverina amin'ny laoniny izay fijerintsika izay, ka hafa ny fijerintsika an'Andriamanitra rehefa avy eo, fijerin'Andriamanitra antsika hafa, tonga zanaka isika, de ny fijerintsika an'Andriamanitra tonga ray ny hijerentsika an'Andriamanitra, tonga ray no hijerentsika an'Andriamanitra indray, tonga ray izy ka na de ny fananarana azy de ekentsika. Tsy tsaraitsika intsony Andriamanitra ho masiaka tahaka izany, fa ray no hijerentsika azy. Miova koa ny fijerintsika an'Andriamanitra. Rehefa olom-baovao tsika de zao tsy ny fijerin'Andriamanitra tsika ihany, na ny toerana ametrahan'Andriamanitra tsika ihany no zanaka, fa izao ny fijerintsika an'Andriamanitra koa hafa. Lasa ray be fitiavana ny hijerentsika azy, ray mpamindra fo ny hijerentsika an'Andriamanitra, de mametraka ny fitokisantsika eo amin'Andriamanitra zany. Ray zany isika. Zay mahatonga ny tompo ny teny hoe hatramin'izao nge mbola tsy nangataka na inona ianareo, fa mangatady eo omeny ianareo, rainareo ange io e. Satria miova ny fijerintsika an'Andriamanitra rehefa ao amin'ny tompo isika, de tsy mieritreritra n'Andriamanitra ho mpitsara voalohany indrindra, fa mieritreritra n'Andriamanitra ho mpamela heloka, mieritreritra mino lay Andriamanitra mpamela heloka, mino lay Andriamanitra nanao dingana ny tantana sy nanampy, mino lay Andriamanitra fitiavana sy mpamindra fo, satria raitsika izy. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe rehefa mivavaka ianareo de tonono manao hoe rainay izay any an-danitra. Miova ny fijerintsika an'Andriamanitra rehefa ao amin'ny tompo isika. Ary zay mahatonga ny hoe misy olona tsy mety mino n'Andriamanitra mihitsy, satria ny Andriamanitra hitany de zao Andriamanitra mikapoka, Andriamanitra mpanasatra, satria mbola tsy ao amin'ny tompo izy ohatra. De hafa ny fijeriny an'Andriamanitra. Hafa mihitsy ny fandraisana, tsarainy Andriamanitra, mbola any amin'ny bokin'ny Genesis toko 7 izy, itsika efa ty amin'ny filazantsara-masina anaraka ny Jaona, ny hoe zanaka malala isika. De miova koa ny fifandraisantsika hotsika teo hoe ny fijerintsika ny namantsika te miova, lasa tiatsika ny namantsika. Raha misy olona ao amin'ny Kristy de miova ny fijerintsika ny namantsika. Zay mahatonga ny Paoly eo amin'ny 9:10, koa tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Zany hoe tsy mijery ny nama, tsy fantatsika araka ny nofo intsony izy.
io angena tonga am'y Paoly nananatra ny any Filemony sy fony nandosotro Onesimosy de naveriny Paoly Onesimosy mandany anao miverina mifona amin'ny Filemona de nanondrata ny Filemona manao hoe zao noho izy miova ny aza le fijerinao taloha tsony ny ijerenao anao Onesimosy. Aza le Onesimosy taloha tsony ny ijerenao azy fa Onesimosy vaovao izy zao. Na iverina any aminao ary de sao raisy tony rahalahy averenao aminy fitoky jereo amin'ny solomaso vaovao Onesimosy. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe miova ny fijerintsika ny mpiarabelona amitsika. Ka raha ohatra isika ao amin'ny tompo kanefa tsy niova ny fijerintsika ny hafa de tsy maro-toerana zany mao amin'ny tompo atsika. Re mbola miaina ao anatin'ny fahakalana ihany sika, mbola miaina ao anatin'ny fitsiritana ny hafa isika, miaina ao anatin'ny fialonana ny hafa isika ka ory avamanana. Miaina ao anatin'ny fitsiriritana ny fananany hafa isika de mbola tsy maro-toerana zany mahao amin'ny tompo isika ka mila mibebaka, mila miavao, mila mampametram-panontany hoe tompo avao izy diovo ny foko, ataovy manana fifaliana amin'ny fahombiazan'ny hafa, ataovy manana fifaliana amin'ny fitahina eo amin'ny fiainan'ny hafa, ataovy manana fifaliana amin'ny famirapiratany hafa satria za mino fa za koa tsy ataonao latsa-danja satria zanakao Andriamanitra. Ary raha mandalo zavatsarotra de zao zavatsarotra voalanja satria raiko ianao. Zany hoe miova ny fijerintsika ny hafa, zay ny mahatonga an'io. Paoly manazava an'io ihany koa manao hoe za ninitsy ny nafantatra zavatra hafa eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy tompo vao ompo to amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe rehefa mijery ny mpiarabelona amitsika isika ka ao amin'ny tompo isika de zao ny hazo fijalian'ny Kristy izy atsika eo aminy de inona izy tonga rahalahy. Tsy hanararoatra azy itsika, tsy hanambaka azy itsika, tsy faly amin'ny fahavoazany, tsy hoe faly raha mianjery izy, tsy hoe faly raha vo izy, fa izao miara-miomby mpahoriana aminy. Zay mahatonga ny Paoly miteny manao hoe miaraha ory am'izay ory, miaraha mitomany am'izay mitomany, miaraha mifaly am'izay mifaly satria hafa am'izay ny fijerinao manodidina anao. Afaka malala zava-dehibe zany ny tenin'ny Paoly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, lasa lay taloha. Inona lay taloha? Io le ambaran'ny Paoly hoe Adama ela. Lay Adama zay, lay Adama nandrafy an'Andriamanitra, lay Adama nanoto io, lasa lay Adama ela, lay Adama tranainy, lay nofo zany, lasa lay taloha. Lay inona io? Le olon'ny baikony fitiavatena, le olona zay nanana fijery an'Andriamanitra ho mila vaniny, raha zay ny azo ijerena fa sanatria ny fijerin'ny Adama azy nge, Adama moa ny ampiasainao fa raha lehilahy, ny fijerin-draha lehilahy aty amin'ny toko fahatelo izy vao natao hoe raha Adama fa mbola toko faharoa izy raha lehilahy, dia ny fijerin'ny Adama na raha lehilahy ny olona talohan'ny dirana rehefa niditra fotanana de zao mentsiny Andriamanitra ny vehivavy nomenao raha vehivavy na nometsiny Andriamanitra le mena ranany namitaka lasa lay Adama ela, lay taloha zany le olona tsy responsable, le olona mieritreritra ny hafa foana ho diso, le olona tsy manaiky ho diso fa tsy maintsy ny hafa foana ny diso ary Andriamanitra mihitsy koa raha lazainy fa diso. Tahaka ny olona ankehitriny manao hoe fa maninona moa Andriamanitra eto ambonin'ny tany misy Andriamanitra. Misy Andriamanitra, ko raha misy Andriamanitra maninona misy olona nona eto, maninona misy olona aretina eto, maninona ny mbola misy any ny fahoriana, maninona mbola misy any ny ady, maninona mbola misy any ny ratsy raha misy Andriamanitra. Ahoana no fangah Andriamanitra napisy ny ratsy, toko tsara tarehy ny men'Andriamanitra. De Andriamanitra indray zany ny diso. Zay mahatonga antsika manao hoe tsy ao amin'ny tompo izy de hafa ny fijery an'Andriamanitra. Andriamanitra indray nomeny tsiny amin'ny faharatsiana misy eto amin'izao tontolo zao. Fa nahoana no Andriamanitra nomenao tsiny? Toka zavatra be dehibe no men'Andriamanitra Madagasikara fotsiny ohatra. De ianao ve de milaza fa ratsy ny men'Andriamanitra Madagasikara? Nomeny ala tsara tarehy, nomeny rano madio tsara tarehy, nomeny zava-boary mahafinaritra be, nomeny malagasy misy mifankahazo teny nefa firy tapitrisa, nomeny malagasy misy karazana samihafa na fomba na inona, be dehibe no men'Andriamanitra Madagasikara. De noho ny simbatsika Madagasikara ve de Andriamanitra ny sanatria mentsika tsiny? Tsy zany kosa tsy marina zany. Jereo ny tantara fa be dehibe no men'Andriamanitra Madagasikara. De ratsy ve no men'Andriamanitra ny teny? Fa isika no tsy nahy ny tantana. Isika no mampanota antsika nanimba zavatra fa tsy Andriamanitra no nampisy ny ratsy fa tsara no nataon'Andriamanitra teto ambonin'ny tany. Inona tsy nataon'Andriamanitra teto ambonin'ny tany zava-boary tsara, ny rivotra madio. De noho ny maloto ve ny rivotra de Andriamanitra mentsika tsiny hoe Andriamanitra zanatria de zanatria mihitsy. Sa fa ny fijerintsika an'Andriamanitra no tsy madio satria tsika lavitra an'Andriamanitra. Fa rehefa olom-baovao kosa isika ka ao amin'ny tompo de iova ny fijerintsika an'Andriamanitra hoe Andriamanitra de fitiavana kay. Afaka malala raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy.
lasa lay taloha engany ho vaovao mandrakariva ianao mitahiry atsika am'zany olom-baovao zany de zao ny fanahy masina irery any ny fanahy masina ao anatitsika no mitahiry atsika am'zany mahavaovao zany tonga olom-baovao tsika ao amy Jesosy ohatra ndre ny avy ny sasany reny de madio tsara vitany tompondray mandeha iny satria mandeha izy mahatominy azy fijaliana de zao ampitoeriny ao anatsika kosa ny fanahy masina de ny fanahy masina mitahiry atsika olom-baovao lalandava tsy hoe olona tsy hoe rehefa misy olona amy Kristy de lasa anjely izy tsy zay ka lasa olom-baovao tsy hoe lasa anjely raha anjely de tsy manota tsony raha anjely de tsy alaim-panahy tsony raha anjely de tsy miova tsony fa olom-baovao izy olona ihany izy fa olona vaovao zany hoe ny fisainany vaovao ny fomba fijeriny zavatra vaovao ary raha sanatrika mety ho manota izy satria olombelona ihany de mahay mibebaka izy mahay manitsy teny izy mahay miarina izy raha sanatrika lavo izy mahay mijoro izy raha sanatrika kivy mahay faly izy zay maha olom-baovao de afaka olom-baovao anao de mahere zara mahatanjaha efa ao amy tompo ianao no maniny tompo handresy no maniny tompo hijery ny mpiarabelonanao amin'ny fitiavana hijery n'Andriamanitra amin'ny finoana hijery ny tenanao amin'ny fahatokina fa tianao Andriamanitra mivavaka sika tompo ao misoranao zay noho ny amin'ny fitiavanao anay ka nanoloranao ny zanako amy lalanao namonjy anay ka mahatonga anay olom-baovao voasasa voadio novidinao tamin'ny rano zanakao tonga vaovao zay lasa ny teo aloha ny fahotana fitiavatena ny fankalana ny hafa ny tsy fahatokinanao Andriamanitra lasa ny zavatra taloha fa tonga vaovao zay tompo de terizo zahay mba ho vaovao lalandava lala amy fanahinao masina tovy madio fo tovy faly lalandava jereo ny asanay tompo de jereo zay rehetra manaraka zao mofinainay zao mivavaka ho an'isa tokantrano zahay tompo manana zavatra irina mana zavatra kasaina ary te hiavao mandrakariva de jereo nisa tokantrano jereo nisa ambatan'olona zay mananady am-panahy Jesosy ampio ny tokantrano mandalo fahasairanana de jereo amy famindramponao jereo ny ankizy milofo amy fianarana ny ray aman-dreny tahio amin'ny asa fivelomana aoka ampitoerinao amy tokantrano tsiraray ny fiadanana ny fifaliana ny fanambina n'Andriamanitra azo antoka ianao de matoky zay fa omenao ny tsiraray zay fantatrao fa mahasambatra tsy mampiadana azy de tahio fandoratenanay Jesosy eo mba fahasoavanao mandrakariva satria zandrinao zahay misaotra Jesosy amen